efa nifagnaraka soa zany agnareo rô lahy fa apidina an'io Facebook baka ho 250 méga. Raha tahaka anay Orange aloha message Jirama ohatrany tsy d'accord amin'io zavatra io. Mety lasa ampihenan'ny mpanjifanay manko zany zavatra zany raha ny tena marina. Ina so a, za misy zao fa samy miaraka mampidina aby. Tadiavinareo any aminareo ihany zany ny mpanjifa. Marina mihitsy ny manao zay. Raha sy tavy agnareo niaraka dia sola zay vao hifagnary fa leo samy mitondra ny anjara biriky ny entina ampijaliana ny vahoaka. Ny anareo no megany ampidino fa ny anay kosa jiro sy rano ny anay no nitapahanay matetika. Matiaoro mpanjifako. Aleo agnareo telemany mampidina voalohany. Tompoko la ary sy adino ihany koa ianareo tompoko vavy. Tafavory eto amin'ny kianjan'ny 13 mai tsika androany noho ny etraketraky ny Telma sy ny Orange ary ihany koa iny Jirama. Efa mampiteny moana loatra ny raha ataon'izy ireo. Ina moa zany tena tanjona ho manakorotana saim-bahoaka io ina. Entreprise-na io dia sitina hanaovana azy. Tsy manakorotana saim-bahoaka akory fa amin'ny masolom-bava-bahoaka ny Madagasikara ana dia didiko mitondra ny tarainan'ireo vahoaka reo. Ohatrany mahevava be izy zany a. Ina ny tokony atao fa ohatrany atody miady ambato ny sika ny tena marina fa ny vahoaka rehetra manohana anazy aby. Aleo iantsoantsika emoreky izy andatsaka bomba mandatsa dranomaso eo. Miparitaka teo reo vahoaka marobe reo rehefa tratran'izay. Hoe hitanao soa fa ho avy eo ny moreky araka amin'ny bomba mandatsa dranomaso. Anay tsy matahoatra an'izany fa ny ranomasonay koa dia efa zatra latsaka amin'ny zavatra ataonareo. Marina izany mesena depite. Ny raha ataon'ny Jirama moa dia efa sataronina koa. Misy amin'ireo vehivavy tonga eto ireo zao a tsy nisasakory ireo niala tany an-trano. Lazaiko aminareo fa dia maheno fofona midofaka aloha iaho zany. Ary mino a fa ireto vehivavy mijerijery anahy reto misy zao misy fofona maimbomaimbo zao manoatra noho ny trondro efa simba reny. Fa itsika lehilahy kosa na tsy sasa mandritra ny ray volana raha tsy olana zany. Mitodika aminareo Orange ny tenako mba jereo reto tanora lahtsika reto. Jereo izy ireo fa dia mipitrapitra mampalahelo manao tarehan'olo tsy ampy mégatsy tsy ampy connexion aby izy ireo. Efa tsy ampy courant isargena telefona izy ireo no mbola tsy ampy méga ihany koa. Misy amin'izy ireo no misarza telefona amin'ny jiro petrol ary misy misasa amin'ny eau vive. Mangataka aminareo zay vahoaka. Mba vereno 1 giga tompoko ny Facebook baka 500 na mba farafaratsy ny ampiakarinareo ny vidiny fa ny 1 giga tsy midina fa mijanona ho 1 giga ihany. Enina ho 800 ary ny ampiakaranareo anazy tsy maninona zany fa efinay tahaka ny PPN zay tsy mitsahatra miakatra. Miteraka fankahalan'ny vahoaka anay zao fa fanaratsiana ataonao anay zao. Izahay ato amin'ny Orange dia mampitandrina anao fa hotorianay ny afaranao. Sa omenay vola be ianao dia amin'izay mba mikombona io vavanao io. Aseho ianary ny volanareo. Ohatrina ty raha araka ny fijerinareo anazy. Dia 20 zareo ny entiny anakombonana ny vavako. Lazaiko aminao na iresa zara tsy aza niny. Tandremina zany le. Videu un depite. Fa ina ny mbola mahafaly anareo nefa ny mega efa ampidinay. Dinareo rola ho fantatra ve ny mahafaly anay? Valy anay satria mbola eo ny Airtel manome toky anay. Re tellement malalako ny Orange ary ihany koa ianareo Jirama. Mamela ianareo ilazako fa nentiko mba ampimezana ny vahoaka fotsiny izy iny. Amin'izao fangeriferina mahazo ny vahoaka malagasy zao. Aoka ianareo
mba tsy anana lolompo amiko na nkely akory ary. Masina ny tanindrazana mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.